Eto daholo Zanagasikara, raha natao sezariana dia mety tery ve ilay lalan-jaza? Lavapory, ho jerena hoe inona mampiavaka ny lalan-jaza sy ny lavapory. Rehefa didiana ianao iny aloha izany dia eto amin'ny kibo no didiana dia avoaka ilay zaza. Rehefa teraka ianao avy eo tsy maintsy azafady. Rehefa teraka ianao tsy maintsy misy ny fery satria didiana ianao. Eo ihany koa ny finanana fanafody ampiana ilay hoe anesthésie iny ozy ilay fitenenana dia fanisa fanafody iny dia ambon'izay koa ianao tsy maintsy mijanona ela any amin'ny hopitaly ihany koa noho ilay fandidinana azo anao izay. Izay aloha izany ho an'ny vehivavy no didiana. Fa ho an'ny vehivavy ilaina anao navoaka tarehy amin'ny lalan-jaza ny zazakely vao apaso ilay fitenenantsika dia indry aloha eo indry tsy maintsy marary indry manena mafy be eo marary fa rehefa tsapa eo mivoaka ilay zaza dia mahatsiaro indreo hoe maivana. Tsy maintsy diovina ihany koa ny ao anatin'ny ny ahitra ozy ilay fitenenana tsy maintsy diovin'ny dokotera ny ao anaty avy eo anadiovana ilay ahitra mba hiverina ao normal hiverina teo aloha ilay izy. Dia misy mampiavaka anazy ve ilay ary amin'ny natao sezariana sa taty amin'ny lalan-jaza satria tsy mivoaka tato amin'ny lavapory ilay zazakely. Jereo tsara indry fa mandritra 9 volana io indry nge tsy maintsy midefort marika lapiso kely. Ny zazakely ihany koa nge tsy maintsy misokatsokatra be. Rehefa mandeha indry izany ny andalana tsy maintsy mibotsina, tsy maintsy misababaka ary eo ihany koa ilay lazaiko ilay hoe miofa izany ny fihetsika indry fa ny torohevitra ary tsy reraka no midefy ianao raha ohatra ka hoe rehefa teraka ianao tsy miverina tanora izany intsony ianao rehefa hoe efa niteraka sy ny hoe tanora tsy mitovy izany. Ato anatin'ny lalan-jaza indray ny jerena lasa teritery ve ny lalan-jazan'ny vehivavy rehefa miditra ilay lataka dia mibotsina, rehefa mivoaka ilay lataka dia miverina normaly ohatr'izay ilay izy. Ka tsy ny hoe mampalalaka anazy akory no midika inona na tery loatra no midika inona fa ny fahaizanao mankafy. Raha menatra izany indry hoe nisokatra loatra ilay izy rehefa ilay teraka iny na natao voaboasy indry na natao sezariana dia ilay mpandidy sezariana indry eo resao na rehefa ilay ho teraka iny indry dia resao izy hoe mba tiako mba atao somary atao teritery ilay eto amin'ny tapory eto ilay lalan-jaza izany satria mba tiako ilay izy mba teritery. Dia arakarak'ilay dokotera raha manao izy dia manao, raha tsy manao izy tsy terena fa eto amintsika moa izany mbola tsy dia malaza loatra ilay izy fa ny amin'ny tany mandroso efa malaza be izany. Arakaraka ny dokotera ihany dia rasao izy raha manao. Fa io tsy misy tokony mahamenatra izany ary tsy reraka no miteny hoe efa miova ny vatan'ny vehivavy rehefa manambady, tsy maninona izany. Rehefa teraka eo indry avy eo lasa maina, lasa marary an-doha, lasa reraka lava, tsy eo intsony ilay fitanana. Ny zanaka koa avy eo maditra lava, ny hormone antsika eo satria tsy inona noho ilay adim-piainana lava dia io ilay olantsika ilay hormone mikorotana raha misy maditra. Fa izao inona no tokony atao indry kolokoloindry vatana. Tsy reraka manao hoe kotrana kegel. Ataovy tsapandry tsara mihitsy hoe rehefa ilay manao kotrana kegel iny indry dia tsapandry hoe mafanafana tsara mihitsy ny any ambany any, iny aloha voalohany iny. Dia kolokolo ny vatanao. Mahaiza ianao mankafy ny tenanao ary ataovy ilay calendrier tiako lazaina. Maraina ianao inona no ataonao maraina? Misotro rano, mikotrana kely, manao sakafon'ankizy, manomana ny asa dia mandeha miasa. Amin'ny atoandro indray inona avy ny programa? Mety hoe maka mpianatra, mahandro sakafo na raha tsy miasa ianao amin'ny hariva indray inona indray no tokony atao. Dia jereo tsara raha ohatra ianao ka natory adiny valo ianao nomaly na hoe natory adiny enina androany alina ianao izany tsy maintsy matory aloha satria tara ilay tarehy hanenjehana ilay torimaso. Ny ankizy ihany koa dia arahanao maso fa anisany koa reny ilaina izany ilay izy dia ataovy calendrier ohatran'izay. Jereo tsara fa rehefa hitanao ohatran'izay ilay izy dia fantatrao ianao tena ohatrana raharary kibo inona ary moa kay ilay sakafo nohaniko tany keo, nihinana siramamy dia nihinana avy eo nihinana gilasy dia ohatran'ny tonga dia nisotro kafe tena iny kay nakarary anahy.
Hitanareo zany amin'ny manaraka tsy mihinana kafe intsony, tsy mampifangaro sakafo ohatr'izay intsony. Hitanareo zany izany ilay atao hoe fikolokoloana vatana. Fa tsy tonga dia tena vao marary anga misy fanafody ihany fa tena marary be ny kibona ohatrany tsy mety a. Na ho tolorana fanafody eo ary ianao ka fahazaran-dratsinao ny atao dia tsy ho sitrana izany ianao. Dia izay ho an'ny vehivavy rehetra rehetra, rehefa avy miteraka indria kolokoloina ny vatana, tiavo ny vatandria ataovy calendrier fahazaran-dria dia miada indray avy eo. Ary tsy reraka ato miteny mba hoe ataovy ilay gotrana kelikely dia ilaina foana molamola fa tsy hoe tena reraka be ary angamba tany zaza fa tsy mahavita intsony. Mandeha maraina ramose misarita-bolo be indrindra tonga amin'ny hariva ramose mbola misarita-bolo ny trano mikorotana. Ay. Inona ataony? Lasa izy mandeha mitady vehivavy milamina re. Izy tsy te mihitsy, iny tia korotan-tery kalala. Tsy teny an'izany izy fa lasa fotsiny izy. Dia lazainy fandrindray avy eo no vehivavy tsy mahavoatena. Nefa indrindra tato no mijalona ny asa. Mafy izany hoe mitaiza zaza izany tena mafy. Ka izay ilay lazaiko aloha mba hoe tonga any amin'ilay 5 taona any ho any izany efa mahalala lalam-piainana ny olona anankiroa, any no miditra dia efa mba samy mahay ianareo roa. Fa raha mbola ilay zaza 5 taona, 12 taona, 20 taona dia efa manambady na lehilahy na vehivavy samy tsisy asa. Mahamenatra. Miha-mahantra tsika. Tsika ihany no mampahantra antsika. Mandrora amin'ny tsy lany hozy ilay fitenenana. Dia izay. Mankasitraka tompoko.